manarakantsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolomadenika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady marina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans Express Ambolomadenika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana ziona firaisana. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona firaisana, ziona firaisana, ziona firaisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolomadenika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy makasitraka tiano androany ity zay mbola fahameleniona aminao fahafantarana ilay tokony marina anao le miteny farafantatray marina manafaka oka ho isy fanapana tompo amin'ny toerana ty androany oka ho isy hery aveleniao irotsaka atsapana iny falatrianao makasitraka dadamanana barany fa tahina ny alahany androany rapa ny asa ny demoniary itsy androany marary rehetra hotanao maka ny olana rehetra Jesosy hobahanao mitenenanay mampianaranay amin'ny anarany Jesosy. Sabi maso tsika faly miarabantsika rehetra tonga soa amin'ny fampirana fahatelo zao tompany tany fiainanao hantsara sady hanazava ny lalakalianao rehetra tonga soa ianao rasambany tonga eto ambroany ary manomina ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra ny tena. Tsika ihany koa mbola mampafantatra antsika fa amin'ny 19-20 décembre mao zao mandray vahiny goavantsika dia ny profety Joël Tatou matao-tanànany Tananarivo. Zany hoe ao anatin'io zany dia misy réservation na place eo Antananarivo zany koa zany misy réservation na place satria mba nametrahana zany mba misy VIP, misy gold zany dia mipetraka amin'ny toerana dia amin'ny farany aloana aty. Izany no misy fandraisana anjara. Eo an'izay mila fanazavana fanampy zany dia miantso dia numéro ny pasteur 034 43 855. Eto tamin-tanànany Tamatave indray ny datiny 22, 23, 24, 25 décembre mbola miaraka ny prophète Joël Francis Tatou Antsany. 22, 23 ao amin'ny gymnase Tourville. 24, 25 any amin'ny Gay d'église. Isaky ny hariva 22, 23, 24 hariva
dimy ora hariva ao amin'ny CRGS. Indray zany fotoana manokana école mihitsy zany karazana fampianarana ataony. Karaha mitsika teto misy ny hoe école de solution, menazy hoe école prophétique. Ampianarana antsika hoe ahoana zany zava-mianatra amin'ny fotoana ara-panahy, resaka faminaniana, ary mety ahitana koa rencontre personnel miaraka aminazy, misy sarany 120 000 ariary anatin'ny 3 jours. Marina moa zany fa tsy antery io fa tsy mihina no manatanteraka an'le izy. 22, 23, 24, 25 atoandro tsisy mety fidirana. 22, 23, 24 hariva iny no sy sara ampianarana satria école mihitsy no ataony Nabatsakeza be. Matsara mamanara rojo daholo tsika eto tanàna satria ny olona avy any Antananarivo, avy any Majunga, avy any Tego, be namanitra toerana. Misy olona avy any La Réunion, eny hatramin'ny olona avy any France, hoany eto hamonjy an'io conférence keza be iarahantsika prophète Joël Francis tatoy io. Ka aoka mba tsy isika tompotrano no lasa tarany amin'ny fisoratana. Ny toerana amin'ny CRGS moa zany dia mofetra ihany izay eo amin'ny dimanjato olona no tafiditra ao. Zany raha tsika tsy ampiperona agnaty dia efa tsy omby. Romaromaro zany mba tia hianatra ianao, mba tia hiomana aminazy manokana, andray fahasoavana, misoratra anarany ianao rehefa mirava, sorataka ny anaranao, afaka mamonjy an'le fianarana ianao. Masitsika tia tanana mafy atombo ilay filakana ampony izay. Dia ao anatin'izay koa raha riva, rovina hoe raha riva manomboka amin'ny telo tolakandro misy délivrance manokana, délivrance ana-tanana. Inona hoe ilay atao délivrance? Ray mandeha tsika nanasa tongotra. Quando ne arriva lì si andata a tanto. Mi sa che sarà cosa perché noi facciamo una bellissima per me che dice che arriviamo alla direzione che dice ma tu non hai tu già faccia hita mi tanno io. Ma te dico che ratonere che babagona ru sana karapanai apa tanto usah. Azu ma te dico che babagona lu de salita. Ne ma dice babagona lu la cittera non che buono mi salta catena. Catenare. Misy re olona anankiray bavana dia io tanana io ohatrany transparent nao tonga dia boka reny misy tombaka reka ilay tanana. Nao zany tsy mantahiry zavatra, tsy manambola. Misy zavatra ataoko dia olona amin'ny tanana iny matetika. Tsy zavatra zay ataontsika délivrance raha io. Maintenant dia mamezaha mba ho tonga anao raha riva. Manova sacrifice na fotoana kely. Mampalahelo matetika fa olona be problema ny tegna kamo manaraka taratara. Izy le tegna manana olana io matoro anazy vahaolana tsy afaka zany. Efa misy programma zay. Eo an'izy tegna misy problema. Ka mba hamoaha kely ny programanao mba hampandevery kely hamompona fitsangatsangana mba tonga avy eto afana. Amen. Ka mitevy an'izay mitondra rano atsika. Samy mitondra rano anaty tavoahangy. Dia ho eto ny ranonao fa hivavaka tsika. Après ny vavaka atao io, misy délivrance atao anao ahita ianao fa maro tsika napahitany tompo anao iny zany mbola eto am-piangonana eto ihany dia fahita valibavaka. Misy zavatra zay mbola tsy niraisinao reny ho raisinao amin'ireny. Fizony baiboly hoe hitara ny asa tananao. Raha riva zany zay fotoana miavaka zay, dia taro namanao na famille vodirindrina aminao dia hitara ny problème aminao lava io. Nao io hoe po occasion aminao ny any tia. Tsy mba mitondra rano anaty tavoahangy izy, ho eto. Sami mempunyai nama fianakaviana olo-mpantatra. Ho eto miaraka ny fanafahana sy eno révélation amin'Andriamanitra. Amen na. Zay hoe fa natateraka fanahytsika mialoha ny nataterahitsika sy enontsika ny tenin'Andriamanitra. Raha izy firevelan-tananao ny fanahitrao ny vavaka manokana isika. Raha io misosanao zay amin'ity maraina ity, misaotra amin'izany fanambarana amin'nao anay izany, misaotra koa ny mitaradarana rehetra. Ankehitriny zay tompo dia hanolotra fanatitra ho anao, hanolotra fanomezana ho anao. Ankasitrao zany tompo raifa mba hitondra voka-tsoa sy fandresena amin'ny lamperina rehetra amin'ny anarana Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mitsangana ny avy any aoriana manatanteraka ny fanatitra. Hey!
Serayaan, o kababislang ka suka to bakso, wisay na mahirap, narapanan sa paswa para benita, bitinin ang nain, pagkunan niya na nosay, amin na ang Isus. Sabi mo, stila na, amen na? Fali ngarapat siya rin kami na Isus din, ari sumsak ka man kung magfita ng tupong, no? So, nariya ba Zoom parang Zoom ba ay natin paspan. Pinamahirap yung paspanan siya. Tapos yung kibagin sa natin naliwin, nilaman na free spirit. Kaya hindi kaya pa na amul. Ilahin na mama naman sa. Hindi siya nariya sa mahirap na mapana. Armang sila na dito ko magpaumin ko nufya. Basta dito niya po linungan. Bisa cerita no nene baksa ino ako dimon tiket di anroanya de aturon no ko sabe pero karasunod lang tanya ko na men hindi no may mga milite sa mo pastor mo pwede na demanded sa pamahal ni pastor po tanong size currency pastor na hindi no sa matiteach sa ni so pamahal ni pong talingan at sa ito din demanded ron Mila na wan cuman. Amen. Ang bukan Genesis itu betul dia jadi benci Genesis itu patelo dan dia pasti. Dia dikatakan yang damasih. Jangan belas dia namanya nipat kita meneman. Namun itu nak cerita deman. Arna no se ranat se mas deman. Genesis itu patelo dan dia pasti. Ini lepas zaman sak ambil darah Yesus. Arjo maneman dunyang so dalela ka na tambe. Ay sa mo. Anino jo maneman sa? Nyang so dalela ni sa nawe. Ay sa mo. Yu ya tama panutan ko. Ya tama value. Ya tama mood na kam maneman so. Ya tama sa patuti maneman. Diba dito le? Minang tem mega biyak. Jo maneman to nyang so dalela ka na tambe. Muito. Aleluia. Ano ang Ezekiel na pamamurupul? Pamamurupul Ezekiel na hindi patipul. Ezekiel na 23. May baptizo ang ninarang Jesus. Ezekiel 23. Usap tayo sunod sa mas na manawi. Ang itagod na tiwanya, ano mata si Jack ng bagay wa na siya po ifu na wantan bansa trabakwasi kanjo chika na siya na naman sa tagulo may tsuro apa tadi muna may tunaba muna ba no intercession muna ba yung kanjo ni sinaita isaya tukfayin andini favan Isaya tukpain na dininding favan jimbak tujo manawe
Ary nandreny feon'ny tombo aho nanao hoe iza no iraha ary iza no andeha ho irakay, de hoy izaho inty aho irao aho. Alleluia. Tiako mba merina an'izany ianao androany maraina hoe inty aho irao aho. Alleluia. Amen. Dao amin'ny filazantsarany Jaona toko fahaefatra teny andininy fahatelo amby roapolo. Jaona toko fahaefatra teny andininy fahatelo amby roapolo, izay mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Jaona toko fahaefatra teny andininy fahatelo amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amiray amin'ny fanahy sy fahamarinana, fa ny iray koa mitady. Manino ny ray? Mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Alleluia. Avy ny andro ozy sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka. Engany mba ianao mba tena mpivavaka fa tsy magnano sary mivavaka. Raha ny tena mpivavaka ozy hivavaka amiray amin'ny fanahy sy fahamarinana, fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Alleluia. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mila fantatsika olombelona isan'andro san'andro, na lehilahy ianao na vehivavy na antitra na tanora, fa io Andriamanitra io dia mitady ianao. Alleluia. Tenenao an'izany le olona akaiky anao, mitady ianao ny hoe Andriamanitra. Efa ela hoe zay nitadiavany ianao zay mitodia indray amin'ny ambadika, efa ela hoe. Raha misy olona vafarinao dia teneny hoe efa ela nitadiavany tompo anao e. Amen na satsy amen. Mitady atsika Andriamanitra. Amen. Zany hoe tsy miantso fotsiny izy hoe avia, fa mitady mihitsy. Manao recherche. Afa manko le hoe miapele na hoe miantso hoe avia ty ianao, fa mitady. Iza daholo reo olona tadiavany reo. Fa nobakitsika ihany teo ny anjery-tsoramasina, mbola ho azavaiko anao misy kokoa, mino fa tsy maintsy tafiditra anatin'ireo ianao. Ary raha tsy tafiditra ianao midira. Ny antony tadiavany ianao dia amin'ny Mahandriamanitra fitiavana anazy, fa tsy hoe anao koa olo farany mafoaka. Sao dia misy mizesty ry korke, tsy zany tadiavany. Tsy zany. Tsy hoe ianao farany vehivavy mahafinaritra, tsy ianao farany lehilahy mendrika, na hoe ianao farany mpandeha tendrombohitra, fa amin'ny Mahandriamanitra fitiavana azy dia mitady ianao izy. Atsika zany rabaka mila manana an'izay solomaso zay, fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra fitiavana. Matetika amin'ny sasany Andriamanitra dia Andriamanitra mpikapoka. Fijerina ny sasany Andriamanitra dia Andriamanitra mpitanisa eloko. Raha moa ny mieritreritra mihitsy fa Andriamanitra mpampiditra agnaty afobeony. Tadio fa ny Andriamanitrika dia Andriamanitra fitiavana. Manam-pitiavana izy. Be fitiavana izy. Ka amintsika olombelona tsy hoe miantso fotsiny koa izy, fa mitady ianao izy. Alleluia. Ary androany dia mbola mitady ianao izy. Matoa veriny aminao ty afatsy ty, mitady ianao Andriamanitra. Mila anao Andriamanitra. Alleluia. Andriamanitra efa tanteraka. Ary tsy tokony mila nizaniza tsony izy, fa saingy be fitiavana. Alleluia. Tanteraka izy. Zay zavatra ilainy misy. Ary zay zavatra tadiaviny hitany. Feno izy. Mahavita tegna izy. Fa mitady ianao izy satria be fitiavana. Alleluia. Mialohan'ny namoronany ny anjely dia efa Andriamanitra izy. Avana izy namorona anjely. Efa Andriamanitra izy. Fa tsy hoe raha tsisy anjely take, tsy vola nanjary raha-Janahary. No? Mialohan'ny namoronany ny anjely dia efa Andriamanitra izy. Alleluia. Amen. Ary ny alohan'ny namoronany ny olombelona dia efa Andriamanitra koa izy. Fa saingy te hamonjy atsika izy amin'ny fitiavany manokana. Azon'Andriamanitra natao ry avana sy nagnamboatra olo. Fa noho ny fanentrentegna an'Andriamanitra dia mitady anazy ianao izy. Alleluia. Ary io Andriamanitra io dia mahalala ny zavatra rehetra. Zay mahatonga anazy nomena anarana hoe Dieu omniscient. Mahalala ny zavatra rehetra.
Ary manerana ny tany rehetra, na agny agnaty ranomasina agny, ambony agny, agnelagnelany agny, magnerana ny tany rehetra, omniprésent. Ary tsy vitan'izany fa mahavita ny zavatra rehetra. Zay raha tiany atao. Zay le mahatonga anazy Dieu omnipotent. Omniscient, mahalala ny zavatra rehetra. Omniprésent, manerana ny tany rehetra. Omnipotent, mahalala ny zavatra rehetra. Zay le Andriamanitra. Feno zany ravagny. Tsy haintsony hoe ino mo raha mbola mila fenonga aminazy, fa feno. Fa de raha mahagaga mbola mitady atsika koa honizy. Ny olombelona rehefa manomboka manamanam-bola, rehefa manomboka bebe voninahitra, rehefa mahay lamoziky, manomboka miangentra. Tsy tonga izy mandraigny fa après-midi fa izy vao tonga. Ny olona rehefa manomboka manamanam-bola de safidiny ny olo arabeny. Sasany ataony magnano izy. Sasany akory. Sasany raisiny tagnany, olombelona zay. Fa Andriamanitra, omniprésent, omnipotent, omniscient, fa mbola mitady namany, mitady olo. I Adama mpanota mbola nitadiavany, aiza marao anao Adama e? Anao rehefa tarataranao zay vadinao, tsy volagnanao herinandro. Montsomontsongany, miraigna amy Josy ah. Raha Josy. Ino tsy diagna aminanjy ah? Mbola nody mo? Mbola mahazo ajaliko olo mafanody eke. Zay tsika olombelona zay. Fa Andriamanitra tsy ohatran'izany. Satria metametraka question ianao hoe move mbola mila olona ndray Andriamanitra. Ary nare tafiteny mihitsy olo karaha za ty ve pasteur mbola ilain-Jagnahary. Olo ohatrana ty ve mety mbola hitady any, satria mety hainao loatra ny ereranao, anao mbola magnasaha. Sasany zany kofa miankany amin'ny vady mbola magnasaha, mbola magnopa, mbola miteny ratsy, mbola misy mikajikajy ely ambany lelany ako. Izy va izy fa tsy paraky eky fô asaha. Mbola magnome bigavo. Mety possible mety mpangala zaza, pangalatra, pijangajanga, de tafiteny ianao hoe mbola mila navy Andriamanitra. Mety misy erreur maro be fantanao ataonao. Sasany mety mbola voalahaly tamin'ny alina mihitsy. Anao izy mahatonga anazy masony mbola mena iny. Mbola makafo. Iny tsy dininagna maro fô. Kelikely fô. Mbola misy zavatra fahafa ao. De mametraka question tsika hoe mbola mitady anahy ihany be Andriamanitra. Ny Andriamanitsika zany ravagna na de mahita ny zavatra rehetra. Hitany daholo nge raha ataonao io e, zay maha omniprésent anazy. Na de mahita ny zavatra rehetra izy, de magnaja ny safidinao izy, ho afaka mahita anao. Izy le nagnotany any Adama teto ane tsy hoe jambe. Hitany Adama. Fa soa ny fionana amin'Andriamanitra, safidy. Isinao, hitany, raha namboariny marao tsy ho hitany. I Adama zany de mitovy amin'io fanantazany rakitra io raha oharina amina tontolo anankiray. De eto ny Andriamanitra, Adama, sady tsiriny migny. Aiza marao anao, sady zanany migny. Isinao, hitany. Fa saingy magnaja safiditsika izy. Anao mbola tia namonjy juromena taloha igny hitany. Anao le miara-mody amin'ny bafla igny hitany. Fa saingy najainy ianao. Magnaja ny safiditsika izy rehefa. Zareo ve zany safidy zany ny fionagna amin'Andriamanitra. Safidy. Raha misafidy ny tsy vavaka ny olo anankiray de fa zay. Fa raha misafidy ny ara-dalagna amin'Andriamanitra ny karazan'olo anankiray de tafiaraka amin'Andriamanitra. Engany mba ho tafiaraka amin'Andriamanitra ianao. Alleluia. Manaja ny safidy izy vafaka mahita anao. Tsy rehefa hita ny Adama. Fa mbola nagnotany any izy tito hoe aiza anao Adama, satria magnaja ny safidiny Adama Andriamanitra. Hoe amaly ve Adama sa tsy amaly. Jereo tsara amin'ny Apocalypse 21:8. Indro izy mijoro ambaravarana ka mandondona. Raha misy izy mihaino ny feoko ka mamony varavarana de hiditra ho aminy aho ary ara isakafo aminy. Mijoro eky malo izy fa tsy magnano forcé. Satria tsy olo zany tonga de lasa mpivavaka ho azy teo fotsiny. Fa nametraka safidy Andriamanitra.
mametraka safidy aminao Andriamanitra hoe motiava ianao. Na i Petera rehefa niaraka tamin'i Jesosy foana, mpianatr' Jesosy, apôstôlin Jesosy, mbola nametrahany Jesosy question, Petera motiava ianao. Ary naheriny intelo nefa raha nalahelo eky Petera ny amin'ny question napetraka Andriamanitra hoe Petera motiava ianao. Teo izy amizay vao nametraka raha tia ianao tandremo ny ondroko, raha tia ianao fahany ny ondroko. Iny tompony ianao. Andriamanitra mpagnaja safidy zany ny Andriamanitsika revana. Amen. Ny anton'ireo rehetra ireo dia satria rehefa nahary ny olona Andriamanitra dia nataony mitovy aminazy. Dia ajainy zay endrika zay. Isinao? Ajainy. Zay natonga anaty eo tamin'ny fidirana faharoa sy ny voalohany nagnazava. Fa anao ngeo tsy io corps physique io ihany, fa misy le anankiray faharoa corps spirituel. Corps spirituel. Dia eo amizay, raha anao zany misy zavatra jereny masonao io, aranofo io, dia io koa no hita amin'ny tontolo ara-panahy. Ka raha ny olona tsy manana discipline na maso aranofo, tsy ahita zava-panahy. Dia ohatran'izay koa na hatramina fitandrinesana, anao mbola tia mitandriny jojoby hoa io, big MG io. Rehefa goditsaka, tsy aheno feon'Andriamanitra amin'izany ianao. Tsy koa la mozika ndraiky regninao bingy. Fa hoe Andriamanitra mba hiteny bitika, sarotra aminao maheno feon'Andriamanitra satria hafa mihitsy ny zavatra tianao henona. Sarotsika be zavatra teneniko zany. Andriamanitra voalaza ny Baiboly hoe mahita manerana an'izao rehetra zao. Ny tagnano foy fa mahavonjy. Zay le mahatonga antsika raha riva hibabaka ao an'ny tagnanao eo. Tsy possible ny lotoviny devolony tagnanao. Misy tagnan'olona sasany maloto, manao masturbation. Misy tagnan'olona sasany mangalatry. Misy tagnan'olona sasany na misavin'olo dia lasa tagnam-potsy, tagnamaina. Lasa tsy mahavanon-javatra i tagnanao eo. Zay ny antony vavatsika ao an'io rariva. Donc zany Andriamanitra manan-tagnana. Manan-tsofina koa izy, satria ny Baiboly hoe ny tsofiny tsy lalidalovana fa mahare. Iny Jesosy ane ianao. Iny ane mba ho afaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Amen. Tsy mitovy amintsika olombelona mitady zavatra nefa izy. Atika raha mitady zavatra anankiray dia satria tsy hitatsika le zavatra. Fa Andriamanitra mitady zavatra, indrindra fa raha mitady ianao, hitany ianao, fa ajainy fotsiny safidinao, dia mody magnontany ianao izy. Fa raha anao zany miteny hoe zaho hidrovileo dia efa navelany edy ianao. Azonao izy. Rehefa nagnotany iny Adama, dia Adama le avy nanota. Hoe, aiza moa ianao? Où es-tu Adama? Dia teo Adama vao nagnonteny, zahay moa roka mivony ambadiky ampaliby tony. Vony ambadiky ampaliby tony zao fa mitanjaka. Megnamenatra zao. Sady napetaky Adama talohany take tagnany. Dia teo amizay ndraiky koa Andriamanitra namono biby. Dia niotriny biby igny natafiny any Adama. Le olo faran'izay maditry, mbola misy raha vonigny ndraiky koa mba hamelomagna anazy. Pensana zany fitiavagna zany. Anao zao no nivadiky taminazy. Anao zao no tsy nankatoa anazy. Fa mbola misy zavatra ndraiky koa vonony no ny fitiavany ianao. Malebolebo tsara an-tsaigna ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Lehibe loatra ny fitiavan'ny tomponao ry havana. Asa magnamelo tegna, asa mba havela heritreritra mihitsy ny tegnanao, ny sainao hoe tsy mila nahatsony Andriamanitra. Non, mbola mila nao izy. Tiany loatra ianao. Alleluia. Amen. Zay no natonga an'ilay lehilahy atao amin'ny fasany Gadarena, nandaniany Jesosy fotoana nankany aminazy. Anafaka anazy satria efa fantany hoe mila olona hovonjena. Olo mahola nge igny olona igny raha vakinao Baiboly, nisy lehilahy anankiray adala nipetraky tagnaty fasana. Dia nandeha nideplace nandeha tagny Jesosy. Tsy ministra io, tsy milliardaire io, tsy olona andeha hanao fanatitra io, tsy mpanao ampafolo karena io, fa nideplace tagny Jesosy. Andeha hamonjy olo mahola. Dia mba levolevy tsara an-tsaigny zany, anao tsy mahola, anao tsy magnino, dia anao ve dia tsy tafiditra agnaty listan'olo tian'Andriamanitra. Alleluia.
Mila mampitombo kely ny fomba fijerevanao ny alebiazan'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny atao hoe manompo an'Andriamanitra dia mahatakatra ny tena fitiavan'Andriamanitra anao. Raha anao andeha hanompo an'Andriamanitra ka tsy mbola takatrao ny tena fitiavan'Andriamanitra anao, dia mety mbola iny amoromorona iny ianao. Ary mety tafiteny ianao ndraindray hoe aleo za alaka moramora fa za tsy raha pastera. Aleo za alaka moramora fa reo zay efa nanompo azy efa ela be, reo ihany no ilainy. Non, ilainy ianao. Mitady ianao izy. Aleluia. Ka reto misy karazan'olona anankiefatra zay ho tadiavan'ny Tompo amin'ity androany ity. Mino fa tafiditra anatin'ny reto ianao. Voalohany amin'izany ny olona zay very sy mihevitra ny tenany fa very. Na le nagnary-tegna ary tafiditra agnatin'ity. Le vantsiroko ny isangorana antoandro regny. Misy obolany be tsy misaraky zay hoe vantsiroko voamaina sangorana andro antoandro. Ny vantsiroko rehefa sangorana andro antoandro tsofin'ny rivotra dia very. Dia ozy le obolana hoe tsy nahariana fa nagnary-tegna. Izy nareo izy. Misy ene kristianina fananiny mihitsy miverin-dalana. Fananiny mihitsy manota. Fananiny mihitsy ny miverina manao ny zavatra tsy nanjary zay nataony. Fa tsy hoe kory Andriamanitra nagnilika anazy. Ka Andriamanitra ry avana Jesosy ny fanamasina androany mitady ny olona very sy zay mihevitra ny tegnany fa very. Ohatra ny Adama zao amin'ny Genesis 3:7 napetraka tao amin'ny Saedena mba hiaina finaritra nefa nanota. Dia jereo fa very. Izy zay natao anapaka lasa resy ary niafina mihitsy ny farany. Ka mety misy Adama eto androany. Mety misy Adama manaraka zao video en direct zao. Zay very toerany, very asa, very vady, very vola. Tsy haiko inona mety very tao amin'ny fiainanao. Androany mitady anao Andriamanitra. Amerina amin'ny laoniny ny fiainanao. Jereo i Adama zay very, nanota, nivadika, fa mbola nisy ain-javatra nafoy tao, ny vonona, mba hanakonana ny henatry Adama. Ary rehefa Andriamanitra mitady anao, tsy magnala-baraka anao izy. Zay mahatsara an'io Andriamanitra, tsy mpangala-baraka izy. Possible mety nisy erreur fatale nataonao,